araka izany zany dia hitondra tolo-tanana ho an'ny commune manodidina ny renivohitra sy ho an'ny eto renivohitra ny fanjakana foibe mba hanadiovana sy hampandrosoana ny tanàna tsy mbola nisy anefa ny marobola izay notononona ao anatin'ny fampandrosoana ny fanatanterahana ny asa raha ny fiaonana niaraka tamin'ny ministra Narsona Fidimanana hoy ny fanazavan'ireo ben'ny tanàna nanaraka izany fiaonana izany. Nitohana mivatana olo raha arabola aloha dia tsy misy mesahana zay fa io kosa ny hoe fanatsarana zany ny assainissement indrindra koa ny fanomeza tanana amin'ny resaka fandriampahalemana ny hoe tokony isy zany ny fiaraha-miasa amin'ireo mpitandro filaminana zany zay angamba toko hoe atao lara-pahamehana mihitsy zany de zavatra zay indrindra koa ny hoe hitondrana ny fanatsarana amin'ny fomba fijery zany hoe miainga avany amin'ny toetsaina mihitsy zany mila avosina zany ny tsirairay avy mila amboarina zany hoe vonona hiatrika ary vonona anara-dalàna zany raha tsy ilaza fotsiny hoe reny mpivarotra amoron-dalana reny le mpametraka fiara be da be misy hoe fiara amidina koa hoe manotohana ny lalina eny amin'ny sisiny rehetrarehetra zany de reny zany anatina fanamboarana avokoa zany hoe hiezaka zany mba hoe avosina daholo reny zavatra tsy nitatra am'izay reny de eo koa fanentanana ny olona amin'ny mba ho tanàna mendrika zany ny tanàna zay lalovana amin'ny manomboka zao ary mbola verina hoe tsy noho ny francophonie hoe vita amin'ny francophonie de hoe verina amin'ny taloha indray tsika tsy zay izy fa de mba hijavana itoy zany hoe zavatra maharitra zany natao indrindra koa fanatsarana ohatra fotsiny zany zao hoe raha resaka lokona trano de tokony hoe mba misy mariage tsara zany hoe tokony hifanaraka zany zavatra atao fa tsy hoe hikorotana be ohatr'izay zany eny amin'ny lalina samy hafa.